Ahoana daholo tompoko dia maina ny andro amin'ny ankapobeny tsy mandritra ity herinandro ity amin'ny faritra maro eto Madagasikara afa-tsy ny morontsiraka andrefana no mety hisitraka oram-baratra ary ny morontsiraka atsinanana mety ahitana orana malefaka dia ny alizay no mamaritra ny andro izany hoe somary misy fidinany amin'ny ankapobeny ny maripana ambandritra ety amin'ny avoatany fa ny faritra sisa kosa dia tsy dia metsika firy etsy andan'izay misy faritra andro ratsy miforona izay raha maso fato amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara ato ary any amin'ny 310 kilometatra avaratra atsinanana Antsiranana no misy fohibeny ary tsy misy fiantraikany amin'ny mety ho toetry ny andro eto Madagasikara izy fa kosa vinavinaina afen'ny fepetra rehetra ka azo anarana amin'ny alarobia ho avy izao dia izay no ela fa indro atolotra ho anao izao ny vina ny toetry ny andro ho amin'ny rapitso ho amin'ny maraina dia izy ny orana malefaka any Antalaha Analanjorofo ary atsinanana any somary aka endrika tandrifindraona kosa izany aty amin'ny morontsiraka afovoany andrefany Madagasikara aty dia andrahoana ny andro na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa ho amin'ny rapitso tolakandro izay dia somary malomaloka ny andro any avaratra atsinanany Madagasikara any izany hoe andrahoana fa mety ho arahana orana malefaka any Analanjorofo sy atsinanana any anorana tandrifindraona mety ho araha-kotroka kosa any Anosy sy ny ilany atsinanany Iorombe ary any amin'ny faritra atsimo andrefany Madagasikara iny anorana tandrifindraona any Anosy be sy Sambrando mahazo ny morontsiraka Sofia fa andrahoana na ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia somary misy vidina ny maripana ho amin'ny rapitso maraina indrindra ny aty amin'ny avoatany satria dia hitantsika miariary fa lasa 14 degré celsius indray no ambany indrindra any avakina Karatrany ny faritany Antananarivo 17 degré celsius any avaratry Madagasikara any 13 hatramin'ny 17 degré celsius ary any atsimo indrindra 12 hatramin'ny 14 degré celsius ho amin'ny rapitso tolakandro tsy dia metsika firy ny maripana no vinavinainy Météo Madagascar ho antsika fa dia ny taremarika 9 degré celsius hatrany no voamarika ho amin'ny rapitso hariva any amin'ny faritra Antsohisy any Menabe sy ny manodidina azy iny raha manam-pana raha hivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao dia jereo ana ireto manaraka ireto ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny rapitso any Paris, Milan, Johannesburg, Nairobi sy Bangkok dia tahaka izay ihany koa ho amin'ny rapitso andronosy manodidina ny any amin'ny faritra La Réunion izany hoe ifandimby ny rahona sy masoandro anorana malefaka kosa ny Maurice any anoram-baratra ny Seychelles sy Comores dia indray aloha no mamarana azy ho amin'ny tsy alina aty mametraka ny mandra-peona tompoko.